Ya, mivoaka moa zany iny ny fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC momba n'ilay rekety napetraky ny Sénat zany, izay siniavy ny tenako. Sotran'ny HCC, kanefa betsaka amin'ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao raha tena mamaky tsara ny décision izay niraisiny. Satria misavovory ny rehetra amin'ny fanapahan-kevitra. Antony roa lehibe fotsiny aloha androany ny teneniny hoe rehefa inona moa zany no tsy maintsy tanterahana, tsy misy fepetra-mbony hafa ny décision avoakan'ny HCC. Satria fantatsika fa tamin'ny 13 février izy dia namoaka momba ny ratification, tsy nanavaka n'inona izy fa nilaza hoe tsy maintsy alefa ratification. Amin'izao fotoana izao nefa dia zarazaraina inona ny antony, inona ny fanazavana an'izay zarazarana an'ireo ordonnance izay niraisiny. Ny faharoa lehibe koa tena manerana mihaino azy dia filazana zany ao hoe tsy voatery ny arahana ny ataoko hoe ny fempotona, tsy azo ivalozana izay nametrahana tsy maintsy anaova ratification ireny, satria tamin'ny volana Desambra 2024 zany no tokony napetraka izy ireny. Zany ve midika fa rehefa inona no azo atao an'izany ny décision-ny HCC. Zay ny lazaiko hoe misavorivory ny olona satria tsy mifanipaka be ny décision raisin'ny HCC, tsy niraisin'ny Sénat na ny présidence zany nanita fa ny HCC ihany mandray azy. Mandray izy 13 février, volana février tamin'ny herintaona, dia mandray indray zany izy zao volana février 2020, dia ohatran'ny tao mifanipaka mihitsy ka mampantany tena zao fotoana. Zay ny ialako tsiny amin'ireo namako sénateur sy indrindraindrindra isika izay mihaino, satria maha-olom-pirenena eny eo no mampalehibe ny Sénat nefa mampa-olom-pirenena no mampametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao, satria ny fanapahan-kevitra toy izany mampisavorivory ny vahoaka. Mety manakorotana ny firenentsika ary efa nanakorotana ny firenentsika zany, ka mampametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe rehefa inona zany no tsy azo valozana io, rehefa inona ny azo dikaina le article 120 ao amin'ny constitution antsika izay milaza fa tsy maintsy tanterahana ny fanapahan-kevitra izay rain'ny HCC. Zany dia fanontaniana mipetraka daholo ankehitriny eo amin'ilay fanapahan-kevitra izay navoakan'ny HCC, ka mbola hanehoana hevitra aorinan-kelin'izao, satria vao zao no hita zany ilay izy dia mampametraka izay fanontaniana izay ary mahatonga ny olona hiverina lavidavitra kokoa tamin'ireo fepetra maro izay niraisin'ny HCC io nandritran'izay ataoko hoe herintaona na roa taona izay raha hiverina tamin'ny 2024 ianao na fempotona na ny votoantin'ilay fanapahan-kevitra dia natao mihitsy, tsy dia hoe akory tsy nanontany tena ny olona tamin'izany, fa dia hoe fanapahan-kevitra io tsy azo ivalozana io. Ka rehefa inona izy zany no atao an'izay, rehefa inona izy ny azo verenana hoe zaraina io le fempotona napetraka tsy dia inona ny tena zava-dehibe fa azo apetraka amin'ny fotoana manaraka iny dia rehefa inona zany ny azo alamina ohatr'izay, rehefa iza no afaka mampandamina ohatr'izay, fa iza dia tsy azo valozana. Hitantsika fa fanontaniana lehibe zany eo amin'ilay fanjakana tandalana tiantsika hiara-petraka io, ary ny olona voalohany tokony hiaro an'izany dia io HCC io, tsy ny Sénat, tsy izay zareo amin'ny exécutif, fa arahan'io HCC io maso daholo ny rehetrarehetra mba hijanona anaty lalàna zay. Kanefa mampametraka fanontaniana ankehitriny hoe le HCC zany mijanona ao anatin'io fiarovana an'io lalam-panorenana io. Zay ny fanontaniana amin'izao fotoana izao ary mino fa betsaka na ny tsika malagasy mpanara-baovao, ireo communauté internationale zay nilaza foana hoe tokony mijanona ao anatin'ny cadre légal, tokony tsy hanao interprétation large ny texte fa interprétation stricte foana no atao, kanefa zao fotoana izao dia hita fa toa misy marina ihany lazain'ny olona hoe toa manaraka amin'ny bokiny fotsiny. Fanontaniana petraka zany amin'izao fotoana izao mila valina zany, satria firenena raha manana io, tsy tokony viraviraina ohatr'izao ny firenentsika, fa ndao tsika hijanona ho tandalana ny firenentsika, ka mino sy manantena ny tenako fa ame fanazavana bebe kokoa izay nandray fanapahan-kevitra amin'izao fotoana izao, satria savorivory ny firenena ka
tsy tombontsoako zany, tsy tombontsoa anao, tsy tombontsoa malagasy. Zany ny arovana nanomboka tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa, tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo dia efa niarovana izany. Mba tsy hiverina amintsika intsony ny krizy. Aza dinitsika fa fanapakevitra toy izany ho iaho na tonga ny savorovorona, na tonga fahatolana, na tonga fahadravana teo amin'ny firenentsika, tsy tahiana an'izany intsony tsika fa samy mitompona andraikitra eto amin'ity firenena ity. Izany ny ilazana amin'izao fotoana izao hoe mba mila fanazavana matotra amin'ireo izay nanapa-kevitra mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra petraka ao ambanin'izay lalàna izay.